fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao mahasoa. Iandriketan'ny fiangonana protestanta malagasy trano zoro an-trano biriky izay ho tarihan'ny mpitandrina Rasolofotiana Miarintsoa.
Dia amin'ny fifaliana indray ry havana no afahantsika miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo RVM izao, amin'ny alalan'ity fanipoam-pivavahana izay irana amin'ny fiangonana protestanta malagasy Tranjozoro Antranobiriky. Alahady fa 8 ny volana febroary taona 2024. Ny lohahevitra banjintsika dia ny hoe fongoran'ny tompo tsy ho eto amin'ny tany ny mpanompo sampy. Andeary hanomana ny fo amampanantsika isika hiatrika izao fiarahana mivavaka izao ry havana. Sokafy mivelatra eo ambany masonao ny salamo fahatelopolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fahatelopolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Rehefa hitatsika izany dia hovakina anomezana voninahitra an'Andriamanitra ry havana. Hanandratra anao ao Jehovah fa nanintona hiakatra ianao ka tsy nataonao fifaliany fahavaloko aho. Jehovah Andriamanitra, nitaraina taminao aho dia nahasitranay ianao. Jehovah, efa nampakatra ny fanahyko avy tany amin'ny fiainantsity ianao, efa nampody ny aiko ianao mba tsy ho isan'izay midina any andavaka aho. Mankalazany Jehovah ry olo masina ka miderany anaran'ny masina, fa indray mpimaso ihany ny fahatezerany nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahany. Amin'ny hariva dia misy fitomanina, tonga ivahiny milokalina, fa noho ny maraina kosa dia misy fiobiana. Ny entsika diarana n'Andriamanitra ny laharan-kira amin'ny firany FFPM ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Vavaka isika ry havana, idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra. Manandratra anao zay Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Fa tsaronay tokoa fa tany anatin'ny lavaka ny fiainany tsy hita izahay no nysotomonao niakatra. Nandalo ny aloko ny fahafatesana, nilazolazoiny ny aretina, fa efa naloky ny fahasan'Andriamanitra satria anananao ny hery sy ny fahefana, hamoaka ny mpanomponao hiala ao anatin'izany fiainany tsy hita izany. Raha miaraka mivavaka eto ary izahay amin'izao fotoana izao, dia feno fankasitrahananao ny fonay, ny fanahinay, fa ianao ilay loharan'ny fiainana, loharan'ny famonjena, tsy namelanay ho viravray ny fahafatesana. Andriamanitra tsara indrindra, ny alalan'izao fiombonam-panahy masina izao, izahay rehetra miara mivavaka, henoinao any an-danitra Andriamanitra ny fivavahanay. Ankasitrao zany Andriamanitra tahaka ny ditikazo manimpofona, misandratra eo anatrehan'ny seza fiandrianana fotsinao ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Miara mankalazanao ny vahoaka malagasy, ny kristianina izay vita fihavanana aminao. Ankasitrao zany Andriamanitra araka ny tenin'ny mpanao salamo, fa indray mpimaso ihany ny fahatezeranao raha tezitra aminay ianao Andriamanitra. Fa amin'ny indra fo lehibe sy fankasitrahana tsy talany kosa no entinao mandray ny olonao. Andriamanitra,
ampy zay ny tao fitomanina, ampy zay ny alahelo sy ny fifiretana anaty. Fa kehitriny kosa mampiposaka ny maraina vaovao momba ny famindram-po vaovao ianao ka dia mioby ianao ny asany tananao. Manao voninahitra ray hatramin'ny taloha indrindra sy mandraka izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Manasanao anao ny hira fanampiny faharoa amby efapolo, ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa, ary ao anatin'izany fanahy mivavaka izany roso amin'ny vavaka mangina isika ry havana. Mumesi vaeti irekutuana retumpu befiti pana izarejisa nifukulasana Irai malalao Tereu tizana kamisa Nyatura kamina Mumesi vaeti irekutuana Jesus akai zaviana iaradiza nifukutiana unenu anzakau Siatakalukuyana Rifyana kuvava Vavaka isika. Andriamanitra tsara indrindro, rehetra ho anay ianao, tsinotsinona ny fiainanay raha misaraka sy manalavitra anao tamin'ny fomba fanao maro samihafa, tamin'ny fisainana izay tsy mahitsy teo anatrehanao, tamin'ny toe-panahy izay tsy araka an'Andriamanitra, dia tsaronay fa nanitsakitsaka ny sitraponao masina izahay, tsy nanaja ny rohim-pihavanana izay efa napetraka ao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay. Manameloko anay ny feon'ny fisainanay, manameloko anay ny famarina ny teninao, ary ny fanahinao Andriamanitra dia miantsoantso andro manalina, ny iverenanay amin'ny lala marina, ho ao amin'ny lalana mandrakizay, ho ao amin'ny fankatoavana ny sitraponao Andriamanitra reriany, ary ny fiankofana tsy misy afa-tsy aminao reriany Andriamanitra. Maro aminay nefa nivily tany amin'ny fanao maro samihafa, mafy ny adim-piainana, dia nandalo fitsapahana, nandalo tsy fisina, tsy nahajoro, tsy nahatoky, fa dia nakany amin'ny dadarabe, nakany amin'ny mpanao fanafody, nakany amin'ny mpanao vahaolana. Fa ankehitriny Andriamanitra, tsaronay hoe tafasaraka tanteraka taminao ny zanakao, ko dia mamindrafo, mamela heloka Jehovah Tompo tsara indrindra. Diovy amin'ny rano Jesosy Kristy izahay, ho afa-keloka sy ho afa-pahotana. Avao izay fanahy masina, mba hiala aminay ny fakamangidy ny pahotana, fa hiandrandra kosa ny fiantoroahana feno aminao l'Andriamanitra masina. Dia misaotra indrindra fa ianao tsy tonga hiantsony marina fa mpanota mba hibebaka tokoa. Ianao lay Andriamanitra tsy mitahiry atezerana, fa ianao lay Andriamanitra mamindra fosy miatra, manangana anay ao amin'i Jesosy Kristy. Iombonanay indrindra hivavaka nampianarinao mpamonjy eo, manao hoe ranay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandraka izay. Amen. Melohan'ny
Amakina misesy ny soratra masina araky ny perikopa eto anivon'ny Mission FMTA dia ataotsika ny hira fanampiny laharana fahatelo ny andininy voalohany. Andeha hivavaka isika riavana. Maraio, misaotranao zay noho ny amin'ny soratra masina, tenin'ny fiainana, menao anay tsirairay avy. Ary tsy diso anjary zay amin'izao maraina ny lahady zao, fa handre ny famakina ny soratra masina. Fantatro fahiteny ianao Andriamanitra. Fantatro fandresy lahatra ny olona mifahotany ianao Andriamanitra. Ary asa mahery ny fanainao masina. Ampitodika ny olona aminao Jehovah Andriamanitra, la ihany Andriamanitra tokana, velona, marina, rain Jesosy Kristy. Meo anay ny fanainao masina. Aizanay mandray tokoa ny afatry ny teninao. Anao voninahitra ray. Ianaran Jesosy Kristy. Amen. Ny perikopa voalahatra ovakina ato anivon'ny sahan'ny Mission FMTA. Deuteronomia toko fahatelo ambin'ny folo. Andininy faharoa ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Filazantsara masina araka ny Lioka toko fahenina ambin'ny folo. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny boky ny Apokalipsy toko faha-raika amby roapolo. Andininy fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Andeha ovakitsika misesy izany soratra masina izany riavako. Deuteronomia toko fahatelo ambin'ny folo. Andininy faharoa ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Raha tany misy mpaminany na mpanonofo eo aminareo zay milaza famantarana na fahagagana aminao, sady manao hoe andeha isika anaraka Andriamanitra hafa, ka aoka hanompo azy isika, na dia tanteraka aza ny famantarana na fahagagana zay nolazainy taminao, dia aza miaino ny tenin'izany mpaminany na mpanonofo izany. Fa mizaha toetranareo Jehovah Andriamanitrareo, hahalalany na miorina amin'ny fitiavana ny Jehovah Andriamanitrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahanareo rehetra ianareo. Manarahany Jehovah Andriamanitrareo, ka aoka izy no atahoranareo, ary ny didiny no tandremanareo, ary ny feony no enoinareo, ary aoka izy no tompoinareo sy ifikiranareo. Fa izany mpaminany na mpanonofo izany dia atao maty satria efa nanao teny fampiodinana amin'ny Jehovah Andriamanitrareo, izay nitondra nareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka nanavitra anareo tamin'ny tranon'andevozana. Mba hitaonanao hiala amin'ny lalana zay nazainy Jehovah Andriamanitra ao alehanao, ka dia hofongorana tsy eo aminao ny fanao ratsy. Raha mitaonanao mangingina ny rahalahinao, zanaky ny reninao, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny vady andefy mandrinao, na ny sakaizanao, izay toy ny ainao, ka manao hoe andeha isika nompo Andriamanitra hafa, izay tsy fantatrao na ny razanao, dia ny Andriamanitra ny firenena izay manodidina anareo, na ny akaikinao, na ny lavitranao hatramin'ny faran'ny tandretra, dia aza manaiky azy, na miaino azy ianao, ary aza mba hiantrany masonao izy, na amindraonao fo na afeninao. Fa vonohy faty izy, ny tananao no voalohany amono azy, dia vao ny tanany vahoaka rehetra. Ary toray vato faty izy,
satria izy efa nitaona hitaonanao hiala amin'ny Jehovah Andriamanitra ao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Ary ny Israely rehetra andre izany dia atahotra ka tsy hanao ratsy toy izany intsony eo aminao. Lioka 2:20 ny andininy fa voalohany ka hatramin'ny 7:10. Ary hoy koa Jesosy tamin'ny mpianatra, nisy olona manan-karena anankiray nanana mpitandrina ny fananany, ary le iny dia nampangainy olona taminy fa mandany ny fananany. Ary nampaka azy izy ka nanao taminy hoe, ahoana izao fandrendresako anao zao? Moamoaha ny amin'ny fitandremanao ny fananako, fa tsy mahazo mitandrina ny fananako intsony ianao. Ary ilay mpitandrina ny fananana nanao anakapo hoe, inona nge no ataoko fa esorin'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fananany aho? Ny miasa tany tsy tratry ny aiko, ny mangataka mamenatra aho. Fantatro izay ataoko, mba hisy andray ahy ao an-tranony rehefa voaisotra amin'ny fitandremana ny fananana aho. Dia niantso izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony izy, ankao aminy ka nanao tamin'ny voalohany, ohatrina nitrosa ny tompoko aminao? Dia hoy io, iloilo injaton'ny famarana. Dia hoy izy taminy koa, inty raiso ny taratasinao ary mipetra faingana ka 50 no soraty. Dia hoy izy tamin'ny anankiray koa, ohatrina kosa no trosa aminao? Ary hoy koa izy, varo injato famarana. Dia hoy izy taminy, inty raiso ny taratasinao ka 80 no soraty. Ary ny tompony nidera ilay mpitandrina tsy marina satria nanantsaina izy. Fa ny zanaky izao tontolo izao dia manantsaina kokoa ny amin'ny karazany noho ny zanaky ny mazava. Ary hoy izao aminareo, aoka ny mamona tsy marina hoentinareo mahazo sakaiza, mba ho raisin'ireo any amin'ny fonenana mandrakizay ianareo rehefa lany zany. Ary zay matoky amin'ny kely indrindra dia matoky koa amin'ny be, ary zay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Koa raha tsy matoky amin'ny mamona tsy marina ianareo, iza no atoky ianareo ny amin'ny tena arena? Ary raha tsy matoky amin'izay an'olona ianareo, iza no anomenareo izay ianareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany, na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Apokalipsy 1:20, ny andininy 5 ka hatramin'ny 9. Ary hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro vaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ary hoy izy tamiko, tanteraka ireo, izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, izao anome maimaimpona amin'ny loharanon'aina ho an'izay mangetaeta. Zay maharesy no andova izany zavatra izany, ary ho andriamaniny aho ary izy ho zanako, fa ny osa sy ny tsimino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Amen. Iny ariavana, tonga eo amin'ny fotoana andraisantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra miainga avy amin'izany soratra masina izany isika.
fiainana Jesu sakaiza itukiana Izy mahavany tsy mahanatra ankinoantsika ny mpanavotra ahazoantsika fiadanana. Mitomboina aminareo mandrakariva riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, ny fampaherezana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay velominy fanahin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao afatry ny teny izao ho amintsika reo. Sokafy ny baibolinao riavana, Deutéronomia 7:12-14. Ny lohahevitra banjintsika dia ny hoe fongoran'Andriamanitra tsy ho eto amin'ny tany ny mpanompo sampy. Tena fongoran'Andriamanitra eto amin'ity tany ity ny mpanompo sampy. Hotoriko aminao ny teny ary ombako fijoroana vavolombelona vitsivitsy zany riavako. Afantaranao ny hoe tena halan'Andriamanitra ny mpanompo sampy ary tena sarom-piaro Jehovah Andriamanitra ny amin'ny voninahiny. Ny bokin'ny Deutéronomia, boky anankiray nosoratan'i Mosesy. Hoentin'i Mosesy amelomana indray ny fahalalana tsara ny didin'Andriamanitra mba hankantoava ny vahoakan'Andriamanitra any Jehovah Andriamanitra, mba tsy hanan'Andriamanikafa izy afa-tsy Jehovah iavery ihany no Andriamanitra ny Israely. Tsy hanao sarin-javatra voasokitra ho azy ka iankohofana sy vavahana na sary eny ambony ny zava-manidina, biby manidina na mikisaka na mandady na ny anaty ranomasina. Tsy eken'Andriamanitra ny anahana Israely ho Andriamanitra hafa, fa izaho rery ihany iave ivavahana Jehovah Andriamanitra, tsy mahazo manao sarin-javatra voasokitra iankohofana. Zany no isan'ny antony bokin'ny Deutéronomia na famerenan-teny averina ireo teny nomena tao tendrombohitra Sinay, ny fanekena, ny votoatin'ny lalàna, mba ho voaray tsara sy ankatoavin'ireo taranaka vaovao teraka tany anefitra, ka hoentin'ny Josoa sy Kaleba hiditra amin'ny tany Kanana, satria tsy mahazo miditra ao amin'ny tany nampanantenana ny vahoakan'Andriamanitra, tsy mahazo misitraka ny teny fikasanany ny zanak'Andriamanitra raha tsy mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra ny lalàn'Andriamanitra riavana. Areo no sarina ny saintsika vahoaka malagasy, ny kristianina izay manaraka ity fandarana ity. Fa isika mantsy manana an'izay fomba fisainana izay hoe zange tsy mamosavy, raha manatona pahay fahatsarana aho, na manatona dadilahy dadarabe aho, na tangalamena aho, tsy mamosavy ane za fa mikarakara vatane, zay foana ane no fandaharan-kevitra ataon'ny olona. Tanteraka ane zavatra akarakarain'io tanteraka ane zavatra rehefa izy olona io mahay raha io fa mazava ny tenin'Andriamanitra riavana. Ny andininy faharoa, raha tahany misy mpaminany na mpanonofo eo aminareo izay milaza famantarana ny fahagagana, sady manao hoe andesika anarak'Andriamanikafa ka aoka nompo azy, zany eo ihany. Fa mbola ambarany amin'ny andininy fahatelo tapany faharoa, milaza tsara hoe na dia tanteraka aza ny famantarana ny fahagagana izay nolazainy taminao, aza miaino ny teniny zany mpaminany na mpanonofo zany, na tangalamena, na ombiasy, na dadilahy, tsy ny fahatanterahany zavatra faminanina taony no afahanao mamaritra hoe zany tokoa ny tena izy, zany tokoa ny ten'Andriamanitra, zany tokoa ny tonga dia misy vahaolana avy hatrany, ary zay foana ane ny zanak'olombelona mitady zay amanany ny famporetany ny olany avy hatrany. Fa Andriamanitra
Yahve, Jehova Andriamanitra mizaha toetra hoe ianao mivavaka aminazy io moa zany, raha ohatra ka ataony tsy malakilaky fa ataony elaela valim-bavaka anao. Mahadigny ve anao? Mahatanto ve anao? Mbola tia an'Andriamanitra ve anao? Raha somary elaela ity raha andrandrainao amin'ny Jehova Andriamanitra io. Zay no ambarany. Mizaha toetranareo Jehova Andriamanitra reo, ahalalany na miorina amin'ny fitiavana ny Jehova Andriamanitra reo, ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra. Ho anao zay miaino zao toriteny zao, Jehova Andriamanitra Yahve rery ihany ve nivavahanao? Sa mbola manana Andriamanitra hafa ianao? Ikely mahatosiky, idingadingana, itsiresi tosiky. Zany ve ny Andriamanitra iambozonana sy valahana any amin'ny valahana any anaty akanjo any? Mety mieritreritra ianao manao zavatra fera maloto dia maka pahay ody ratsy na mipetraka eo amina fahefahana anankiray ianao na asa anankiray, ary miazona ny asanao sy ny fahefahanao amin'ny alalan'ny olo-mitaiza, ny sorona ataonao, dia mieritreritra ianao fa mandeha soa ty fiainanao ty fa miteny aminao Jesosy androany fa fanompo-tsampinao araka ny bokin'ny Apokalipsy toko faraika amby 20, fa ny mpanompo sampy dia tsy andovan'ny lanitra, fa misy ny afo be, fa ry mirehitra afo solofara. Zany no anjara ho an'ny olona manompo sampy, zany no anjara manorina ny fiainana eo amin'ny fanompona devoly, fanompona Belzebuba, fanompona Satana ry havana. Fa raha tena kristianina ianao, raha olo tena mivavaka amin'ny Yahve ianao, amin'ny Jehova Andriamanitra rainy Jesosy Kristy, mahadigny va ianao raha misy fitsapana mafy ka ampiandrasin'ny Jehova Andriamanitra ny valim-bavaka? Mahadigny ve ianao mbola matafa toetra amin'ny fitiavana any Jehova Andriamanitra, amin'ny fonao aby, amin'ny fanahinao tanteraka? Fa mbola tianao ve Andriamanitra ka tsy vadika aminy ianao raha somary elaela ty valim-bavaka toy? Zao no teneniko anao ry havana, isan'andro Andriamanitra dia mizaha toetra, ny fitiavanao azy, ny finonao azy. Aiza ny finonareo? Tsaroko tsara zay le fijoroana vavolombelona. Misy olona pahay ody isan'ny enjana tao amin'ny faritra Androhibe, ary isan'ny olona zay karakarain'izy io tsy mahafantatra fa raha vo tsaratsara tarety viavy toy dia alainy amin'ny ody, itsifony amin'ny alina karamanofy, dia anaovany fanao ratsy ka amin'ty fanao vady. Zavatra teneniko anao, nisy kristianina vehivavy manana endrika tsara tare, nataony zany lehilahy mpilalao ody tao amin'ny faritra Androhibe zany. Rehefa tonga ny alina, dia iny ny aloka ny miditra amin'ny rindrina, mihidy, mifody aby ty varavarana toy, mitsofoka ty olo ty. Tady anao raha amin'ty apela soa. Fa io vehivavy io pastora ampiovavaka, fa misy olo manao karan'izao amiko, miditra amin'ny varavarana, tafiditra mifody varavarana, rindrina idirany. Ay zany ianao mandeha mieritreritra mikarakara vatana any amin'ny dadarabe, amboarin'ny dadarabe ianao rehefa aveo, tratrany fanahy manambady ianao rehefa aveo, tsy mandeha amin'izay loha ny fiainanao, lasa misy bibilava ao anaty kibonao. Mahafantatra an'izany tsara ianareo, mandeha amin'ireny karazana dadarabe reny, fantany tsara zany zavatra izany. Fa nampibebaka an'io ranabavy io aho, ny vavaka, ary tena nriatanay tamin'ny fahefan'ny anaran'ny Jehova Andriamanitra, maty tsy tradrano namelezany Jehova Andriamanitra an'izany. Izany dadalahy mpanao ody ratsy zany, malaza be zany ao faritra Androhibe tao, maty zany. Milaza aminao aho fa anak'andria mason'ny Jehova ny zanak'Andriamanitra, mihavana amin'Andriamanitra ianao, ataovy zay atonga anao vita fihavanana, ekeo Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao amin'ny fiainana. Fa raha misy mpanompon'ny Satana manafika mamely anao, mamely ny anak'Andriamason'ny Jehova, asiany Jehova Andriamanitra amin'ny afo venin-danitra. Zany ry havana, ijoroako fahavolombelona izany.
maro ny mpamosavy zay efa nifanatrika tamiko ijoroko vavolombelona zany amin'ny famelezana olona fa rehefa nentina ny vavahana sitrana ny namosavina ary ny namosavy nasininy ny anjeliny Jehovah'Andriamanitra ny tangolika tsy tafatraka intsony mandraka tiany androany. Ry havana teny aminao androany, mivavaha amin'Andriamanitra marina dia Yahvé zany, mivavaha amin'Andriamanitra tena izy dia ny rainy Jesosy Kristy, Andriamanitra ray zanaka fanamasina izany. Fa hoarovan'Andriamanitra ianao, ninona tsy fisina lalovanao, tsy maintsy mamoaka anao anatin'ny fitsapana mafy Andriamanitra ary mampandresy anao ny tompo ry havana. Izahay dia manokatra varavarana mandrakariva. Raha misy ny mila tantsorika, fitantanana, vavaka fanafahana, fanasitrahana, fanavotana, tongava ry havana. Fa te hanafaka anao Jesosy. Io zavatra mandehandeha amin'ny kibonao, io anao very asa mandrakariva, ianao tsy tamana lehilahy io fa zay miaraka aminao 2 semaines, 2 mois de rava, miteny aminao ao. Fa raha tsy Jehovah'Andriamanitra no antsoinao hanafaka anao, ivavahanao tongoa, tsy ho afaka anao. Fa raha ny zanaka no manafaka anao, Jesosy Kristy zany, dia ho afaka marina tokoa ianao. Eto ampamaranana, fampitandremana roa napetraky Jehovah'Andriamanitra. Ny andininy fahenina, ary tiako ho eninareo zay mpilalahody ratsy, mpamosavy, mpamorika olona io. Nareo mpitaiza olona amin'ny fanahy maloto, amin'ny fomba ratsy io. Fa ny andininy fahenina milaza soa mazava hoe fa ny olona manao an'izany dia atao maty satria efa nanao teny fampiodonana amin'ny Jehovah'Andriamanitra reo. Anareo koa manao raha mampiodona n'olona hiala amin'ny Yahvé, mandigny anareo ny afon'i Jehovah avy any an-danitra, andevina anareo. Ary tadidio tsara fa ny kristianina tsy nataonao asiana lavo zao, fa afaka mijoro ny mpanompon'Andriamanitra hamely ny afo avy any an-danitra ihany koa. Mivaratra lefanareo indroa, levine, tadidio tsara izay, levine mivaratra lefanareo, tsy manan-kery amin'ny zanak'Andriamanitra zany. Zay dia teneniko soa, mba eritreretany tsirairay avy, fa velona ny Andriamanitra ivavahan'ny kristianina, ary mahaharo tsara ny zanak'Andriamanitra, mahafaka manome sakafo sahaza, fitafiana, afaka mampiakatra fari-piainana, afaka miazona ao anatin'ny fakam-panahy. Ny Andriamanitra ivavahanay maniraka ny anjeliny, miaro ny zanak'Andriamanitra. Ary ny andininy fafito farany, mitandrema ianao babako, niniko, miaino zao toriteny zao. Fa tsy olo lavitra anao nge no mitarika anao anompo sampy. Rehefa mafimafy ny ataky, zay ny andininy fafito, raha mitaonanao mangingina ny raha lahanao, zanaka ny mamanao, zanaka ao lana, ny zanaka ao vavina, ny vadinao, andefimandrinao mihitsy, na mety ny namanao akaiky zany. Hoe andao tsika nompo Andriamanitra hafa, zany nge ny zava-misy, mody hoe namana, fa tsy mitarika any amin'Andriamanitra velona, fa ny fanompoty sampy, amin'ny fanao ratsy. Dia tenin'ny Jehovah'Andriamanitra mihitsy hoe, esory hiala aminao zany, tsy tokony ho namanao akory zany, ongoty zany, aza miaino azy akory ianao. Raha teo amin'ny fomba ny fivavahan'ny fanekena taloha dia toray vato faty izy, ianao no manomboka amin'ny tora-bato faty azy, dia avy eo ny vahoaka hafa rehetrarehetra mba ho fay. Raha ny marina zany ry havana, ny fiarahamonina teo amin'ny zanak'Israely dia fiarahamonina famaizana, fanomezana ohatra velona hoe tsy natao hiainana ato amin'ity vahoakan'Andriamanitra ity zany fomba ratsy zany. Fa ny fiarahamonina misy antsika moa moderna, fiarahamonina hoe liberté religieuse, samy mivavaka amin'izay tiany ianao, fa na dia fanompoty sampy zao aza, fa mampitandrana anao Jehovah'Andriamanitra. Fa raha atao amin'ny rafitry ny firenen'ny Israely zany tamin'izany fotoana zany, io ianao mitarika ny zanakao na ny vadinao anompo sampy io, hivavaka amin'Andriamanitra izy, andao karakara vatana, andao fa misy lomahy raty, mitandrema ianao, fa halan'ny Jehovah'Andriamanitra ary ny fahafatesanao ny tadiavin'Andriamanitra, ho anao mitarika ny fianakavianao amin'ny fanompoty sampy, manalavitra ny Yahvé io. Mampaherentsika ry havana, fa velona ny Andriamanitra izay vavahantsika, ary aoka hiala ohatra amintsika ny fanompoty sampy rehetrarehetra, ny ody ratsy, ny ody gasy dory izany,
Ary raha manana aretina mahazo ianao, manana korotam-piainana, meko anao any amin'ny farany ny telefona ifandraisana fa vonina ny olo-tanana anao ny mpanompon'Andriamanitra izay mitondra ny afatry tenin'Andriamanitra. N'Andriamanitra rerany voninahitra ho antsika rehetra kosa ny fampaherezana. Amen. Bavaka isika ry havana. Raha io, misaotra anao ny amin'izany afatra miantefa ny vahoaka malagasy hatrany amin'ny sokajin'olona samy hafa any amin'ny toerana nanany, mba tsy hanompo sampy, mba tsy azona ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fanompo-tsampy, filalaovana ody ratsy, amin'ny fakana mpitaiza. Jehovah Andriamanitra, ataovy mitodika aminao hatrany amin'ny mpitondra isan'ambaratongany ny vahoaka rehetrarehetra, mba tsy hanompo sampy fa hitodika amin'Andriamanitra velona, dia ianao rain'i Jesosy Kristy izany. Mifona aminao ny amin'izay fa tafalatsaka tao anatin'ny fanompo-tsampy, ary ampio izy ireo amin'ny alalan'izao vavaka sandratra izao, hanala ny olona voafatotry ny fanompo-tsampy ianao, ary ny fahatezeranao amin'ny taranaky ny mpanompo-sampy raha mitodika aminao Jehovah Andriamanitra ny taranaky ny mpanompo-sampy, ka mibebaka amin'ny faratsian'ny ray aman-dreny sy ny razany, ary miala amin'ny fanao ratsy io, mamela heloka ary tononoko zany ny fahasambaran'ny olona voavela heloka, ary ho afaka ao anatin'ny fahatezeranao mba tsy hisy tarazo ratsy sy ozona hipetraka intsony eo amin'ny fiainany fa ho amin'ny fiadananao zany Andriamanitra. Eo anao rery voninahitra hatramin'ny taloha indrindra somantak'izay. Manafa Jehovah Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Satria na dia maro azy isika dia ray ihany ao amin'ny Tompo dia iarahantsika manonona ny fanekem-pinoana apostolika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an' Jesosy Kristy zany latokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, ijaly raha nanapaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any ino avy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fotoana famaranana amin'ny fotoana isika, ataontsika mialohan'ny tsodrano ny hira raika sy fitonjato, ny andiny voalohany ihany. Raisao amin'ny finoana ry havana ny tsodranomasina izay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika fa atanteraka izany amin'ny fiainanao ny Tompo. Ombanao ny Tompo ka hitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinany. Iaro anao amin'ny anaran'ny mahery izay nomeny an'i Jesosy Kristy any Andriamanitra, ka tsy misy fahefan'ny Satana sy Belzebuba hanana fahefana aminao. Ny asa matin'ny Satana, ny ody ratsy, ny vorika, ny famosavina izay nalefa amin'ny fiainanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny afo ny fanahy masina avy any an-danitra, handevina, tsy hampanan-kery zany eo amin'ny fiainanao, amin'ny tenanao sy amin'ny tokantranonao sy ny asanao. Ho ambinina ianao noho ny fitodianao amin'Andriamanitra velona, ray zanaka fanahy masina. Ho aminao aneny Tompo. Amen.
Man'Andriamanitra rery ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ho mandraka izay. Ny anarandray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana. Ny fahafahantsika niaraka tamin'ny fiangonana protestanta malagasy Tranjojoro Atrambiriky. Foibe FMTA Ambatonakanga niaraka tamin'ny filohan'ny fiangonana Misiona FMTA eto Madagasikara. Ny mpitandrina Rasolofotiana Miarintsoa. Raha te hifandray amiko ianao dia 033 33 852 90 034 13 852 90 ho aminao aneny tompo. Amen. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana ao an'Andriamanitra teto amin'ny radio vaovao maso. Izay niarahana tamin'ny fiangonana protestanta malagasy Tranjojoro Atrambiriky. Notarian'ny mpitandrina Rasolofotiana Miarintsoa.